Mbola manolotra ny araba sy ny firaretsoa antsika rehetra amin'ity androanio ity, mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra iray eo amintsika rehetra, ary indrindraindrindra mirary fampaherezana sy finoana mitombo antsika rehetra eo am-panarahana izao fandarana manokana izao. Misaotra ny namana teknisiana sy ny mpiara-miasa rehetra antsika ahafahantsika manohy indray ity fiarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra ity. Ny lohatenintsika androany dia ny hoe tombontsoa omen'Andriamanitra antsika ny fahaizana manetry tena. Tombontsoa omen'Andriamanitra antsika ny fahaizana manetry tena, hiaraka hivavaka isika mialohan'ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra. Vavaka isika tompoko. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay noho ny fitahinao ka mbola nahatoy izao anay. Atraranay indray ity fotoana ity izay iarahanay mamaky sy mandinika ary mametraka eo am-pelantananao izao fotoana izao sy ny teninao. Mety izahay hitarika anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hampianatra anay amin'ny alalan'izany fanahy izany ka mba hahatonga anay hahery ary hahatonga anay hitomba amin'ny finoana ary indrindraindrindra mba handraisanay famonjena avy aminao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny lohateny izany dia hoe tombontsoa manokana ny hanomezana antsika, hanomezan'Andriamanitra antsika fanetretena. Ny hevitry ny fanetretena moa izany dia ny hoe mametraka ny hafa ho ambony noho ny tena, na mametraka ny hafa amin'ny toerana izay tokony hisy azy, na maka ihany koa ny toeran'ny hafa. Ny fanetretena dia toetra izay nolovaintsika avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny Kristy, nampianarin'i Kristy antsika. Zao ny voasoratra amin'ny Hebreo 5:5. Hebreo 5:5 dia nianatra fanarahana tamin'ny fahoriana netiny izy na dia zanaka aza. Dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana netiny izy na dia zanaka aza. Jesosy Kristy izany dia nanaiky ny hiaritra fahoriana na dia zanak'Andriamanitra aza. Izany dia milaza fa nanetry tena izy. Ao amin'ny Filipianina 2:2-5 ka hatramin'ny 5 ny apôstôly Paoly dia manazava bebe kokoa fa Jesosy Kristy ny tena nanana an'io fanetretena goavana indrindra io mba azahoantsika famonjena. Betsaka amintsika ny mitaky ny zontsika, fa raha Jesosy Kristy no nitaky ny zontsika fa tsy nanana fanetretena dia asa izay nahazo antsika olombelona. Fa Jesosy Kristy dia mba azahoantsika famonjena, azahoantsika ny lova avy amin'Andriamanitra ary mba ahafahantsika miara-mandova aminy dia nanana izany fanetretena izany. Zao ny voasoratra amin'ny Filipianina 2:2-5 ka hatramin'ny 5. Izay na dia nanana ny endrika an'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifoanany ny tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Mba azahoantsika famonjena, mba azahoantsika ny lova dia ny fiainana mandrakizay, na dia zanak'Andriamanitra aza Kristy, na dia nitafy ny maha-Andriamanitra azy dia nilaozany izany ary nanetry tena izy mba hananantsika an'izany fiainana mandrakizay izany. Tombontsoa antsika na nanaovan'i Kristy izany fanetretena izany. Tombontsoa lehibe ho antsika satria raha tsy nanao izany Kristy, satria tsy nanao fahotana, tsy nanota, tsy meloka, kanefa nanetry tena mba hitondra ny vokatry ny nataontsika, dia isika no nahazo tombony na dia tsy sahaza antsika aza izany. Tombontsoa antsika ny nananan'i Jesosy Kristy fanetretena, ary mampianatra antsika koa izy mba ho tombontsoa ho antsika manokana ihany koa rehefa isika koa no manetry tena. Zao ny voasoratra ao amin'ny Jakoba 4:5. Jakoba 4:5. Misy fifanoherana zany eo amin'ilay hoe fanetretena sy ny avinavina dia misy fahasamihafana.
zao no ambaran'ny Jakoba 4:4 nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy, koa hoy izy, Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho any manetry tena. Andriamanitra dia manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho any manetry tena. Ry havana, tombontsoa antsika ny fanetretena, satria rehefa manetry tena isika dia omen'Andriamanitra fahasoavana. Fa raha miavonavina kosa isika dia manohitra antsika Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra izany fiavonavonana izany. Izany nahatonga azy naniraka an'i Jesosy Kristy mba ho ohatra ho antsika, ankoatrany hoe hamonjy antsika ho afaka amin'ny sazy ny fahotana izay nataontsika, dia nanome ohatra ihany koa Jesosy Kristy mba hananantsika izany fanetretena izany. Dia ny fanetretena izay andraisantsika fahasoavana avy amin'ny Tompo izany. Ankoatr'izay, io fanetretena io dia mahatonga antsika hanana voninahitra, hanomezan'Andriamanitra voninahitrantsika. Ao amin'ny ohabolana 7:20, ohabolana 7:20 ny 7:20, ohabolana 7:20 ny 7:20 zao ny vaky ny teny: ny fiavonavonan'ny olona ny mampetry azy, fa hahazo voninahitra kosa ny manetry tena. Hafa mihitsy zany ny fijerin'Andriamanitra, tsy mitovy amin'ny fijerintsika olombelona. Fijerintsika olombelona dia miavonavina mba ho ambony, mba ho membonahitra. Fa amin'Andriamanitra kosa ny fiavonavonana dia mampietry, ary ny fanetretena dia fanomezam-boninahitra ho an'izay manao azy. Ry havana, miantso antsika Andriamanitra mba hiaina ny fanetretena, mba hiaina ny fandeferana, hiaina ny fanetretena, mba azahoantsika ny voninahitra avy aminy. Raha ny tena izy zany dia tsy ny tena ny manome voninahitra ny tena, fa Andriamanitra rehefa manetry tena isika. Tsy nomen'Andriamanitra ny olona mpiavonavina ho an'ny mpiavonavina mihitsy ny voninahitra fa ho an'izay manetry tena. Jesosy Kristy dia ny teny ary nananatra mafy ny mpianatra sy isika izay mandimby an'ireny mpianatra ireny. Ao amin'ny Lioka 4:4, Lioka 4:4 dia zao ny vaky ny teny: fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Amin'Andriamanitra zany ny fanandratantena dia manetry tena, izany hoe fanimbana-tena ny fanandratantena. Fa kosa ny fanetretena dia fanandratana ny tena. Izay le tenenina hoe ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerintsika dia tsy mitovy. Izay moa no mahatonga an'Andriamanitra hoe aoka ho masina ianareo, mba satria masina aho. Hafa mihitsy ny fijery rehefa Andriamanitra no mijery. Dia antsoina isika mba higioka an'izany hoe fanandratana ataon'Andriamanitra izany, mba Andriamanitra mihitsy no hanandratra antsika rehefa manetry tena isika, fa tsy sanatry ny vava manandra tena isika, dia Andriamanitra mihitsy no hanetry antsika any amin'izay mangitsongitsoka. Ry havana malala, tombontsoa antsika no iantsoan'Andriamanitra antsika hoe aoka hanetry tena. Ao amin'ny Petera voalohany 5:5, epistily voalohany no soratan'ny Petera, ny 5:5 dia maneho ny zavatra tokony ataontsika rehefa mivavaka isika. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny lo olona, eny samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompoa, fa Andriamanitra manohitra ny miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Eo amin'ny fiainantsika ara-panahy, eo amin'ny fiarahamonina dia indraindray reny olona voatendry natsoan'Andriamanitra hanao asa fanompoana ireny dia mety ambanitsika, satria mety tsy mitovy
ny fananana eo aminy mety isika no manana nao izy ireny na mety hoe isika no mety mahay noho izy ireny kanefa natsoan'Andriamanitra ho amin'izany toerana izany ao amin'ny soratra masina dia nisy ohatra tahaka izany rehefa natsoan'Andriamanitra i Mosesy izay zandry ny Arona sy Miriama tamin'izany fotoana izany i Mosesy natsoan'Andriamanitra hanao asa fanompoana manokana dia somary nisy toetsaina kely teo amin'izy mianadahy hoe izy izay mbola zandry indray ve no fidian'Andriamanitra dia fa ilaina ny manaiky amin'ny mpanetretena na dia misy aza izay saranga ara-nofo tsy hitovizan'izay ka mila fanetretena ary io fanetretena io dia anisan'ny zavatra anankiray mampandeha tsara mampirindra tsara ny fivavahana kristiana raha samy manetretena avokoa ny tsirairay izay milaza fa kristianina dia vetivety ao anatin'ny 5 minitra monja dia hivaha avokoa ny olana rehetra eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ry havana malala, samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompoa aoka hanana fanetretena f'Andriamanitra dia manohitra ny mpiavonavina ary manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Tianao ve ny handray fahasoavana avy amin'Andriamanitra? Tianao ve ny asandratr'Andriamanitra? Tianao ve ny omen'Andriamanitra voninahitra satria izany no tenenin'Andriamanitra fa omenan'izay rehetra manetretena, hahazo voninahitra ny manetretena, hasandratra ny manetretena ary ho asoavin'Andriamanitra ny manetretena. Miantso antsika izy mba handraisantsika an'izany fitahiana sy tombontsoa manokana izany mba hiainantsika ny fanetretena ary tombontsoa omenanao izany, tombontsoa omenantsika. Raha ohatra ianao ka manapa-kevitra fa hanana fanetretena, mivaha ny olana rehetra izay misy eo amintsika ary indrindra handray ny voninahitra avy amin'Andriamanitra isika, handray ny fanandratana avy amin'Andriamanitra, indrindra ny fahasoavana izay atosak'Andriamanitra ho an'izay manetretena. Faniriana isika rehetra izaho sy ianao samy anana izany fanetretena izany, tsy amin'ny molotra fotsiny ihany fa amin'ny fo ary amin'ny fanompoana eo anatrehan'Andriamanitra no hanatanterantsika izany asa fanompoana amin'ny mpanetretena izany. Mifanompo, mifanohana, mifampivavaka, mifampiantso rahalahy sy anabavy amin'ny mpanetretena ary eo anatrehan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izahay no ny fitahianao, nahafahanao nanolotra aminay indray ny tokony ho toetranay, handraisanay ny fahasoavanao, handraisanay ny fanandratanao, handraisanay ny voninahitra avy aminao. Engany mba tsy izay no hanandra-tena, tsy izay no hanome voninahitra ny tenanay, fa ianao no hanatanteraka izany amin'ny fiainanay dia ho fifaliana sy fiadanana ho anay tokoa izany. Aoka ny mpiara-mivavaka mba hifanompo amin'ny mpanetretena, hisikina fanetretena ka mba ho tena fahasambarana tokoa ny ankohonan'Andriamanitra, ny fiarahamonina amin'izany ankohonan'Andriamanitra izany. Raha io meteza hamela ny heloka hita amin'ny lasa amin'izao sisa izao, ny fanahinao masina no amboatra sy hanafy anay ny fanetretena, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany, dia ho anao rery ihany ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay. Amen.